Manao zay fampanaraka ny fandarana misan-dratana ianao ihany koa sambany voatonga eto androany faly be mihitsy niaraka aminareo indray miaraka mideran'Andriamanitra faly be mihitsy satria mahitatsika mbola velonaina soamatsara afaka mbola manana fotoana ho atokana ho an'Andriamanitra indray amin'ity sabata mahafinaritra be ity dia faly be tafiaraka aminareo androany ary fo iray vava iray saina iray fanahy iray no entsika manatona an'Andriamanitra amin'ity androany ity Yara yankufatika wanatrehan'Andriamanitra ideratsika azy soratsika noho ny fahasoavana rehetra izay nomeny antsika tsirairay avy aleloia tsy tambo isaina tsy voatanisy fa dia omeny mahay-maim-poana ho antsika isan'andro ary tsy manadino mihitsy Andriamanitra isan'andro isa minitra isa-sekondra manome antsika ny fahasoavany sy ny famondrapony ny fahatsarany aleloia manarona ny fiainantsika tsirairay avy dia faly be mihitsy mahita anareo Yaraka isotra n'Andriamanitra tsika androany. Za koa mino fa ianao koa faly tonga eto androany. Aleloia. Inoko fa tsy za rery faly raha tonga eto. Fa ianao koa tena faly ry havana malala. Ninona mety zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao? Jereo fotsiny ny tenanao, jereo ny vatanao, jereo ny tokantranonao, dia jereo ny ankohonanao, jereo ny manodidina anao. Aleloia. Fa mbola misy tena azonao ifalianao. Betsaka ny zavatra mbola ahafahanao mifaly rehefa mijery ny tontolonao ianao mahita foana ianao hoe tsy tambo isaina ny zavatra azonao ifaliana amin'Andriamanitra sy isaorana an'Andriamanitra ry havana malala ny zavatra mitranga mety misy ihany ny ady mety misy ihany ny aretina mety mandalo ihany ny zavatra isan-karazany
fa zao nefa ny zavatra tsy azonao adinoina ry havana betsaka ny zavatra zay tsy afahanao miala mihitsy ary tsy afahantsika miteny mihitsy hoe tsy nitahantsika Andriamanitra mijery ny fiainantsika fotsiny tsika dia mahita mijery ny zanakitsika dia mahita mijery ny ankohonantsika dia tsy maintsy mahita tsika aleloia fa tsara Andriamanitra zavatra nitranga tamin'iny herinandro iny betsaka ny zavatra hitako betsaka ny zavatra reko tamin'iny herinandro iny ary nafahako misaotra an'Andriamanitra izay misaotra Andriamanitra fa tena tahinao ka izaho ty tena tahinao be mihitsy Jesosy tsy hoe mba miaina fotsiny tsy hoe mba velona fotsiny tsy hoe zara fa velona fotsiny fa tena miaina tsara tena tahin'Andriamanitra betsaka ny olona marary mafy manao antsoantso mihitsy ao Facebook angery havany mampalahelo tena hoe miaina ao anatina ranomaso isan'andro miady amin'ny aretina miady amin'ny fahafatesana mihitsy azy mandany vola aman-kareny ary mitaraina fa tsy vita tsony ny fitsaboana sy ny sisa dia rehefa mahita an'ireny dia mahita hoe aika izaho Andriamanitra tena sambatra ka izaho salama dia sambatra rehefa marary tsika tsy mahatsaro ninino izany tsika tsisy fahasambarana ho an'ny olona marary na manam-bola be ny olona anankiray na manana ny zavatra rehetra tsy sambatra izany ny olona marary avana malala fa ianao salama io dia mitenenao hoe sambatra fa salama hoe taovy eny ambavanao izany dia raha ho an'Andriamanitra ny fahasalamana omeny anao ny hery sy ny tanjaka nomeny antsika tafitatsika indray iny herinandro iny aleloia mivoaka foana tsika angeny andritra ny herinandro miasa foana angeny tsika tsy nitsahatra ny hetsika ny vatatsika tsy nitsahatra ny asa ny saintsika ny tanatsika ny tongotsika ny amintsika rehetrarehetra ny asa tsara misy tamin'iny herinandro iny fa raha nisy anankiray fotsiny tsy netsika tamin'ireo raha nisy raha tsambatatsika ray fotsiny tsy netsika tamin'ireo raha ny tanatsika ray fotsiny no narary dia efa tsy afaka ny asa tsika dia efa rerakintsika ravana malala androany tonga eto ianao tafitanao ny herinandro isaoran'Andriamanitra izany atsika hivavaka amin'izao fotoan'izao dia manentana anao mihitsy androany hoe misaotra an'Andriamanitra tsika rehetrarehetra tsy ho ihany fa misy ny fijoroana vavolombelona isan'andro angely ampany fa na dia mijoro vavolombelona ary angelitsika isan'andro hoe mbola tsy ampy angely eny ry havana malala tsy mahatanisan'izay nataon'Andriamanitra tamintsika angely eny ry havana fa tena ny ampahany faran'izay kely indrindra ireny vao tanisantsika ireny ary androantsika na dia tonga eto azy mbola ny ampahany kely ihany koa ny mba ho voalasantsika fa na dia sany aza ravana malala andao ny fotoanantsika eto androany anangatantsika an'Andriamanitra hiterahantsika azy indray amin'ity hariva ity misaotra anao izay Jesosy malala manome voninahitra anao izay Jehovah Andriamanitra rainay eo hiteranao izay Jesosy Kristy zokinay eo miantso anao izay fanamasonao megoka eto anoloan'ny seza fiandriananao izay Andriamanitra ianao ilay masina sy avy indrindra ianao ilay avy petraka fa iva fijery ianao Andriamanitra ilay miondrika mijery anay ety amin'ny farany ambany misaotra anao izay Andriamanitra mitera sy mankalaza inananao izay tompo manome voninahitra inananao izay Jesosy fa no tahinao dia velonaina soma tsara indray izay rehetrarehetra tonga eto androany mba toy izay tonga eto dia salama tsara mba toy izay tonga eto dia velonaina mba toy izay tonga eto dia mbola nikasianao mbola manana etaeta hitady anao Andriamanitra manana etaeta nome voninahitra anao Jesosy tsy tonga eto izay hangataka aminao fa tonga eto izay androany hiteny eto anatrianao hoe misaotra Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fitahiana rehetra nataonao anay nandritra ny anemana iny Jesosy fa tena no tahinao foana angeny ny fiainanay Andriamanitra no tahinao ny vavanay dia afaka ny hinana afaka ny teny afaka ny natsiarotsirokanina izay afaka ny aina tsara izay Andriamanitra ny vavanay ny tahinao Andriamanitra no tahinao ny sofinay nahare tsara angeny sofinay tsy nisy naharenireny angeny izay tamin'iny herinandro iny Jesosy harenay tsara daholo izay zavatra rehetra tokony ho renay anisan'izany ny teninao izay mamelona anay niditra tsara tany anatin'ny sofinay tany Jehovah tahinao ny masonay dia mahita tsara Jehovah Andriamanitra tahaka ny ahoana mora ny olona jamba reny Andriamanitra tena tsy mahita ny lalaka lehany izy ireny mitsapatsapa izy ireny tsy maintsy miankina aman'olona miankina amin'ny zavatra satria tsy mahita na dia lalaka ombany azy fa izay Jehovah Andriamanitra tahinao ny masonay anankiroa Jesosy afaka nahita tsara ny masonay tsy nanao accident izay teny an-dalana tompo no arovanao tamin'ny loza Jehovah Andriamanitra no tahinao ny oronay afaka ny aina fofonaina tsara tsy oxygène natsofoka tany anatin'ny oronay tany tamin'iny herinandro iny tsy nisy tuyau natsofoka tany nafahana napiditra rivotra Jehovah fa no tahinao ny oronay ny fitaovam-pisefonay ny aina tsara izay Jesosy ny tebo tsara ny fonay ny koriana tsara ny rano
fiarahanay nihodina tsara ny vavononay nandevina ny sakafo rehetra nohaninay tamin'ny herinandro iny Jehovah'Andriamanitra tsy tambonay saina ny zavatra natao roanay Jesosy andrety toy ny eto androany hanolotra fisaorana sy fiderana ho anao Jesosy malalo fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao androany zay toy ny eto androany Jesosy iteny eto anatrehanao zay Jehova fa tsara ianao Andriamanitra fa soavanao rery ihany natoy izao anay Andriamanitra fa soavanao Andriamanitra natoy izao ny fiainana tsy saray avy hiderana ianao zany amin'ity androany ity misaotra Jehova Andriamanitra anao ny tena anao ny azy anao saotra sy ny voninahitra Tsikariavana malala mba anao an'izany tononkiro zany mihitsy hoe misaoran'i Jehova ny fanahiky zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina aleloia nanasitrana ny aretinao rehetra nanavitra ny ainao tsidina ny andavaka nanarona famondram-po sy fiatrananao namela ny eloko tsika rehetra riavana malala tsy voatanisa ny fahasoavana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tsiray avy no tsika androany mba hiteny misaoran'i Jehova ny fanahiky aza misy adinoina ny fitahina rehetra fa fitahin'Andriamanitra daholo ny mampietsika atsika aza mieritreritra ny hoe vola ihany natao hoe fitahina ka hiteny hoe zangy eto amin'ny herinandro iny Andriamanitra tsy nandray vola ny tanako hoe tsy nisy volaniditra tao amin'ny kôntiko hoe inona ny fitahina hiderako anao eto Andriamanitra fa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao natao hoe fitahina riavana malala io fonao tsy mitaintaina io fiainanao milamina tsara tsy mitebiteby ange ianao hoe tsy mandry andriranatsy ange ianao tsisy fanahina ange ianao hoe tsy misy tahotra ianao reny rehetrarehetra reny riavana malala fitahina ny anarany reny aza misy adinoina ny fitahina rehetra hoy Davida satria tena tsapany Davida mihitsy riavana malala fa fitahin'Andriamanitra ny nanasitranana ny aretiny na dia tany ampitsoahana azy izy na dia tany anatin'ny aram-bato azy izy na dia tany anaty zoy azy izy na dia tany amin'ny toerana faran'izay ratsy azy izy teo anatrehan'ny fahavalo azy izy dia fantatry Davida fa fitahin'Andriamanitra ny afaka nanafaka azy teo tsy vola ny afaka namonjy an'i Davida tany anaty zoy tsy vola ny afaka arenany ny afaka namonjy an'i Davida riavana malala tany anaty aram-bato teo anoloan'ny fahavalo fa fitahin'Andriamanitra tanan'Andriamanitra fa soavan'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra tsy fa mahavonjy izay mitondra ny fiainanao io fitahina ny anarany io
fa mitenenanao androany aokotsika rehetra mba iray fo androany hoe Jehova misaotra anao fa fitahinao zao fahavelomako zao fitahina zao fofinaina nomeko zao taky ny ahoana ry havana malala nijanona ho bonga tany teo foana ngeny avy ny Adamasea fa raha tsy tonga ny fofinaina avy amin'Andriamanitra raha tsy tonga ny fitahina avy amin'Andriamanitra no fofony ny fofinaina mahavelona dia nitsangana ho lasa olombelona Adamasea tsy nijanona ho bonga tany teo fotsiny fa raha tsy izany dia nijanona teo fotsiny tsy nietsika tsy nanao ninina fa hozy Andriamanitra hoe omeko fofinaina mahavelona mba fantatrao ve fa ianao io velona androany dia satria omen'Andriamanitra fofinaina mahavelona ianao ry havana malala tsika rehetrarehetra androany mbola hisaotra an'Andriamanitra foana tsika rehetrarehetra androany mbola hiteny hoe Jesosy misaotra anao foana izahay manome voninahitra ny anaranao izay Jehovah Andriamanitra fa tena tsara eo amin'ny fiainanay ianao tena marina nge zany Andriamanitra Andriamanitra tsy miova ianao Andriamanitra tsy miova amin'ny zavatra rehetra ianao Jehova tena tsy miova ianao ny fitiavanao tsy miova ny tananao tsy miova ny fitahinao tsy miova ny famindraponao tsy miova na dia miovaova azy zahay no miova isan'andro isan'andro nendray zay mafana fo nendray zay mangatsika nendray zay mirehatra nendray zay matimaty Jehova Andriamanitra fa ianao tsy miova Jesosy ianao ilay Andriamanitra mijery anay rehefa miteny ianao dia mahatanteraka izay rehetra niteneninao anay raha niteny taminay ianao fa hanasitrana anay dia nanasitrana anay ianao raha niteny taminay ianao fa ombanay mandrakariva mba nampatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia tena nomba ny mpianatra tokoa ianao Jesosy tsy nandainga ianao fa tena nitanterahanao ny teninao ary mbola tafita aty aminay koa izany hafatra izany
misaotra Andriamanitra ny fombanao anay neny mahatonga anay tahaka izao Jesosy raha tsy nombanao moa izay reto Andriamanitra tahaka ny ahoana ny mety fiainanay raha tsy nombanay moa ianao Andriamanitra taiza ny mety ny efaranay androany inona mety zavatra nisy anay androany taiza ny toerana misy anay amin'izao somarivo izao raha tsy nombanay ny tananao mahery raha tsy nijery anay ny fitiavanao dia inona ny mety nitranga fa izay Andriamanitra misaotranao zay satria Jehova tena nombanay ny tana maherinao Andriamanitra tena nijery anay ny tana maherinao Jehova Andriamanitra tena nitantana anay ny fitiavanao Jehova Andriamanitra tena tia anay ianao Jesosy makasitraka anao zay fa tena manana zay manana anao mideranao zay fa tena sambatra zay manana anao haleluya tena sambatra zay manana anao Jesosy ho anao ny voninahitra ho anao ny tera ho anao ny aza mandrakizay Jesosy fa mendrika anao zany Andriamanitra tena mendrika anao zany Jesosy asanatra ho anao ny voninahitra asanatra ho anao ny tera ny aza sy ny sotro haleluya totsika gafana androany iteny hoe tena tsara ianao Andriamanitra fahasoavanao ny matoiza ho haleluya fahasoavan'Andriamanitra matoiza ho antsika rehetrarehetra atsiaro ny fiainantsika talohantsika hoe tahaka ny ahoana Tena kutalo Sisianao Simana niza Kawantilana Tena kutalo Futikasirao Niyaina kona pini Sarabana Tia mela haire Yanao Janui Ilazak Facharinao Charinao Tuntio Ika Majawe Hallelujah Facharinao Tuntio Facharinao Ika Majawe Hallelujah Facharinao Tuntio Facharinao Kabaia metida Yefishula makamat Haminira Shachan Shakatuyan Pilainya meti Inventing master phone Isabelle Titao Nifakiti Tia mela haire Yanao Zanui Ilazak Facharinao Charinao Tuntio Ika Majawe Hallelujah Facharinao Tuntio Facharinao Ika Majawe Hallelujah Facharinao Tuntio Facharinao Tena kutalo Sisianao
versículo 6 de Yarakaite. Hallelujah. Takny ahoana ry avana fikikatsika rehefa mangatabavaka tsika rehefa taraina amin'Andriamanitra tsika. Raha midradradratra tsika ry avana manana. Midradradratra mafy tsika Jehova ho vonjeo Andriamanitra. Mikaika mafy tsika ry avana. Reny hitanao amin'ny Facebook reny a. Mikaika mafy daholo reny fitadiavana vonjy isan-karazany. Mika mafy rehefa ao anatina olona, anatina aretina sy zava-tsarotra. Tena miantso mafy an'Andriamanitra mihitsy hoe vonjeo Andriamanitra. Tsy hitanao ve zao fahoriako zao? Fa rehefa vonjen'Andriamanitra dia adino le hikaika mafy teo. Adino. Lasa na dia misaotra azy. Dia izay fotsiny hoe misaotra an'Andriamanitra fa ohatr'izao. Ry havana malala. Ataovy mihoatra lavitra noho ny hikaikanao tamin'ny nangataka. Ny hikaikantsika tamin'ny taraina. Ny hikaikanao rehefa hanao aleluia ho an'i Jehova ianao. Ataovy mihoatra lavitra ry havana malala. Fa izany no tokony ho ataontsika.
rasanak'Andriamanitra tsika reto isan'andro san'andro dia tokony hikamafy aleloia ho an'Andriamanitra foana mety tena ianao hoe na dia tsisy ninina mitranga aza vera vavy mampionona fa ny mitranga amintsika ngeny avana vao mifotsika mitsangana eo am-pandriana dia efa fahasoavana ny ainantsika ny mitranga amintsika ngeny avana malala tsika reto tsy tokony antsoina hoe kristianina zany fa mba afaka miantsointsika hoe zanak'Andriamanitra isan'andro tsika reto tsy tokony ho afaka eny ambavatsika izany hoe aleloia Jesosy hikamafy indray androandro hoe aleloia satria tsara ianao aleloia amen Jesosy
sambatra izay Jesosy manana anao mahakasika anary afan'izany hoe izay mba voatsirambin'ny tanako Jesosy nomeko anao androany, izay mba voatsirambin'ny tanako. Alleluia. Zao fandarana misy andraso zao nge afana tena izay voatsirambin'ny tanana nge zao hoe inona moa zao ry havana malala na mihoatra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay omeny antsika ny havana. En'Andriamanitra nge ry havana omeny antsika daholo ny zavatra rehetra, na ny ara-panahintsika omeny, na ny ara-nofontsika mbola omeny, na ny ara-tsaintsika omeny. Feno ny zavatra omen'Andriamanitra antsika, tsy misy tomiky fa isika ravana. Inona ny mba omentsika anazy? Tsy misy afa-tsy fisaorana sy fiderana. Dia izany foana no miverimberina eo amintsika misaotra Andriamanitra, mideranao Andriamanitra izay ihany mba vitantsika. Fa tena izay voatsirambin'ny tanan'izany Jesosy. Tena marina izany Andriamanitra. Ianao narena sy fanananay Andriamanitra. Ianao ny tianay, ianao ny toeran'ny fonay Jehovah. Ao aminao no mitoetra mitsahatra ny fanahinay Andriamanitra. Manam-piadanana izay manana anao Jesosy. Sambatra izay manana anao Jesosy io. Tsinitsinina aminay ty izao tontolo izao ity. Misy olona any tena mamelanjany aty izao tontolo izao ity mihitsy. Mamelanjany ny vola makarena mihitsy. Ary tsy miraharaha ninninona fa rehefa vola dia vola ihany dia vola trany. Satria izay ny fantany. Hatreo ny fetra fantany fa mahasambatra azy. Anefa Andriamanitra azona iantoka zato isan-jato arivo isan-jato. Fa tsy sambatra izany olo izany raha tsy manana anao. Tsy sambatra izany olo izany raha tsy misy anao. Raha tsy tena mitoky aminao, raha tsy mitoetra aminao ny fanahany Andriamanitra. Ianao ange Andriamanitra fanahy Andriamanitra, ataony fanahanay ahoana ny hanam-pitsarana tsy sambatra raha tsy eo ianao. Jehovah Andriamanitra, zavatra ny nofo daholo ny hitanay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy tonga fahasambarana ho an'ny fanahana ianao filanao viny. Tsy tonga fitsarana ho an'ny fanahana ianao filanao viny. Fa ianao ihany no laza taminay Jesosy hanome fitsarana ho an'ny fanahanareo. Amen na Jesosy malala. Misaotra anao fa iainanay izany ankehitriny. Ary tsapanefa izany kay ny tena fiainana, izany kay ny tena izy, izany kay ny tena fahasambarana Jesosy. Niteranao izay Andriamanitra. Ho anao ny voninahitra mandrakizay Jesosy. Atolotra ianao ny tera sy ny aza sy ny saotra. Misaotra ny amin'ny fandarana misy andata izay nisy androany. Misaotra Jesosy fa sapatapaka ny fandaranay. Misaotra Jesosy fa afaka ny vory teto ny zanakao. Niteranao teto Andriamanitra. Ary inona izy azona iantoka mihitsy fa tsy nisy anjara ho an'ny devoly teto. Tsy nisy anjara ho an'ny satana teto. Tsy afaka nanelingelanay teto ny devoly satria niteranao nataonay teto Andriamanitra. Nanandratranao nataonay teto Jehovah. Dia mino sy matoky izay fa nakasitrahanao tao an-danitra tao ny fiderana azy natolotray teto androany. Petraka aminao ny toy ny fotoanana eto. Hivavaka fiambenana Jehovah Andriamanitra. Mbola hitenenanao aminay ihany koa. Mbola hamokisanao anay ihany koa. Ary raha tory izay amin'ity alina ity dia tena ny andro sabatanay manontolo mihitsy no iainanay ao anatin'ny fanatrehanao Jehovah. Voninahitra ny eo anao reriany Andriamanitra iray tsara indrindra. Akinay aminao ny fiainanay manontolo. Ny fotoam-bahavaka anay rehetra petraka eo am-pelantananao Jesosy malala. Ianao ny hamahangy ny fon'ny tsirairay avy. Hikasika ny fonay ianao Jesosy. Ampitodika anay aminao ianao Andriamanitra. Zato isan-jato nitodianay aminao ao anatin'ny andro sabata ity. Ny fanahy mampierikerika sy ny fahavarombarana rehetra kosa dia tsy manakely tsy manam-pahefana ao anatin'ny tsirairay avy. Amin'izao fotoan'izao fanahy fanelingelena. Tsy afaka manakatsakana ny sabatanay. Fa izay dia tsy maintsy tafaray amin'Andriamanitra. Izay dia tsy maintsy tonga eo anatrehany Andriamanitra. Izay tsy maintsy midirana Andriamanitra. Izay tsy maintsy miaona amin'Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Manao ny voninahitra mandrakizay. Halleluia. Amen. Izay ny fotoanantsika teto androany rehefa namalala. Dia manao ny anankiray farantsika fanaovantsika veloma. Dia ampitantsika makany amin'ny fandarana vavaka fiambenana. Dia raha mbola songaina amin'irao lanitra Jesosy dia amin'ny herin'ilay tsika miaona eto ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Halleluia. Amen. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany aza miala fa mbola hiaraka amin'ny fandarana misy andata. Indina tumpong ni fitiavanao
mety mangina ny foko ka izao hideranao saiko adinona tokoro sorona tanao ay fa ho tantarakio fa ianao no nato zao ay saiko mangina tompono ny fitiavanao tsy mety mangina ny foko ka izao hideranao saiko adinona tokoro sorona tanao ay fa ho tantarakio fa ianao no nato zao ay fa ny fahasoavanao tompo nato zao ay efa mindramponao no mbola henako Fisha tompo lalavitranao fikiroao tazony hitanako Fetulengina tulu faturao sautana Ifauta tumartuku Uchivanu valina Falitavina wao Nalibe famijampuna Dinujuvina wao Katura vanakala Fami fasavana tuko numatuza wala Fami jakuna nungula jaina ku Lera tuko la vitana Fichiriwa kasu Tana Fami fasavana Unatiza wana Ifamila funao Nungula Yena tu Sera Tupora la vitana Sichirua Nasi Anadu Fapanzaka kuyena Ijaga chastuku Sala luchara yena Uripino nama Kolu Zatiwana silozana Aksima devi tuli Anizao Tutubija Fali fasavana Natiza If I'm in the no one I know. Say out the world, I love each other. If you want, touch me, it's all a But if it's all alone, there's no way I can go on. Vavaka fiambena apokalipsy faraiky ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra
voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina iaona vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alafinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy tandramoka izaho ankiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alafinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy tandramoka izaho ankiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina iaona vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alafinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy tandramoka izaho ankiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alafinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy tandramoka izaho ankiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina iaona vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alafinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy tandramoka izaho ankiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Topotsika menakavy amin'ny dita takalivity dia misotrapetsaka ihany koa pasitera na amin'ny fitenenana dia faly miarabantsika dia faly miaraban'ny pasitera amin'ny vady andao atsika rehetra miaraka mandrika ny lohantsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ity ity dia misotranao zay Andriamanitra ray mahery satria mbola mena-doninandro sy fahafahana fany amin'ny tera sy mankilaza ny anaranao ity ary misotranao ihany koa tamin'ireo fahasoavana sy hery sy fiarovana rehetrarehetra izay nataonao taminay misotra betsaka na amin'ny fahasalamana mbola ahafahana miteny eto ary mbola misotra betsaka anao ihany koa na amin'ny hery sy tanjaka amin'ny angatanana Jesosy malala ao amin'ity andro ity dia misotranao foana mbola tafatoro eto foana izay hatramin'izao ry izay toko malala ireo aty fandarana ilay fonina nombanao ary miandrahandra ny lanitra vao avy any aminao tonga izay toko malala eto mba dera sy ankalasan'ny anaranao ary migoaka omban'ny finelatra ta io izay toko malala mba tsy voasakasaka nan-datsy sy ireo loza sy ny fandrika ataon'ny satana ho anay mba ahafahany hiala amin'ny kan'izao fahatarana izao malala ary izy mba te hiditra ny fitaovy mahita an'izany fandaharana izany mba ahafahany sy azoto izao aty fatany korony izay asiany ny tongony sy ny toerany aty fatany izay ataony mamela ny herikitra ireo toko malala satria olombelona ihany izy ireo aty fatany izay ataony ary ianao namela ny hevitra ta io koa toko malala azy ary andefy mandroko mba hiteny torony ny ilazany tsara ho anao rehefa avy eo mba ianao ny izy hiteny fa ianao no hiasa izany toko malala nangatahako amin'ny tean'indreo ary mangataka amin'ny vavaka ao izay mba azo ny fahasoavana avy any aminao ny teny satria tsy hiala miaina eto amin'ny anaranao Jesosy malala ny teny mivazana Alleluia amen. Alleluia dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra miarahaba tsika tsirairay avy izay tratrantsika eto amin'ity androany ity tonga moa dia narefako ny vavaka fanomboana izay niarahantsika tamin'ny rahalan'ny asina Alleluia dia izay indray no nanaovantsika ny fandarana androany dia miarahaba tsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto androany
Falibe ny tenako miaraka aminareo eto ary matoky sominy fa ifampahireto indray tsika androany. Aleloia. Dia tonga soa isika rehetrarehetra. Dia ny faniriko dia zao hoe ianao dia haritra hatramin'ny farany. Aleloia. Marety hatramin'ny farany fa raha tsy maharitra hatramin'ny farany ianao dia mety tsy ho feno ny fampahirezana izay horaisinao androany. Miarabantsika tsirairay avy izay tonga eto androany. Raha androany miaraka aminay dia tehiteny aminao hoe tsika sendrasendra kory ny atongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Aleloia. Ka dia araroty izao fotoana izao raha lasana bava-malala fa fotoana fahan'Andriamanitra mamanga ny tokantranonao indray mamanga antsika tsirairay avy. Koa dia tahin'ny tompo maharety hatramin'ny farany daholo isika menakavy. Arabaina manokana nareo any Madagasikara, ny Koweït, Arabie Saoudite, ny Chine, any États-Unis, tahin'ny tompo daholo. Nareo rehetrarehetra France, Madagasikara, André Marie Charline, rahalahy antsany apôstôly Madagasikara, Marie Hortensine, Koweït, tonga soa daholo nareo. Anabavy artisanay de Madagasikara, tonga soa daholo isika rehetrarehetra ary dia marety hatramin'ny farany daholo ary ny tanan'Andriamanitra tsy ho ifamavonjy hikasika antsika tsirairay avy. Danitra Clarisse tonga soa, Zanasoa Sylvie, Kadaka Malala, tonga soa daholo isika rehetrarehetra ary dia manonona ntsika rehetrarehetra rahabaina isika rehetra tratran'izao andro sabata fafinaretana izao indray. Ny tanan'Andriamanitra mahery hikasika antsika tsirairay avy raha lasana bava-malala. Jesosy Mpandresy Madagasikara, Veoselina Chine, France, Marie-Joë États-Unis, Jesosy Noeriko Koweït, Lantonirina Botinavao, Liban, Bersava, Koweït. Miaratsiny fa mivova kely le sarety amiko ty dia manjary ohatrany hoe tsy dia mipoitra tsara le mifandikadikana. Soameva, Jesosy Noeriko, tonga soa isika rehetrarehetra. Raha androany vao tonga eto dia tsy kiserasera koa ny atongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Marety hatramin'ny farany isika tsirairay avy. Hihaino tenin'Andriamanitra isika rehefa avy eo miaraka amin'ny ranabavitsika efa nentin'ny rahalahy niasina mavaka teo moa vadiny nitondra ny tenin'Andriamanitra. Ranabavitsika Sarina nitondra antsika tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Salama tsara daholo aloha tsika rehetrarehetra. Nanahoana ny journée anao, nanahoana ny fahasoavan'Andriamanitra, misy azo tantaraina ve? Hoy izy le pikabary zay hoe inona ny vaovao dia inona ny tsao. Fa za kosa manontany hoe inona ny nataon'Andriamanitra taminao, inona ny fahasoavan'Andriamanitra niraisinao, afaka holazainao eto hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Aleloia. Anao hira aloha tsika. Anao hira tsika dia androany moa fotoana malalaka. Miarabantsika tonga amin'izao andro fitsarana izao mba ho fitsarana fafinaretana ho anao ity andro anio ity. Ny ten'Andriamanitra moa dia tena milaza amintsika mihitsy ry havana hoe sambatra ange ry havana ny olona izay manao ny andro sabata ho fafinaretany. Tena men'Andriamanitra fahasambarana sy fitsarana tokoa ny olona izay mandalo manaiky tsahatra amin'izany andro lehibe sarobidy izany satria dia na dia Jehovah Andriamanitra aza Jehovah, aleloia, dia nefany izy aza manaiky tsahatra. Tahiny tompony antsika rehetrarehetra mba hireza daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tsy adinon'Andriamanitra akory ny anjaranao. Falira velonay ny androany, aza mba misy tonga ny alina ka hoe tonga ny fotoana dia amin'ny metsinan'Andriamanitra izany. Hoe ny zahatra tsy tanteraka ny eritreretinao, tsia. Nomeny fahasalamana heri-tanjaka ianao, nomeny anao ny fifaliana sy ny fitsarana, tsy nahare fahoriana ianao androany, tsy nahare filazana fahoriana tamin'ny fianakavianao. Mba efa nisaoranao an'Andriamanitra ve izany hoe tsisy tamin'ny fianakavianao androany. Mesazy tonga hoe nodimandry fa dia mbola na ny fianakaviantsika maditra indrindra raha mbola nitahian'Andriamanitra androany fa tsy mba mendrika hisaorana ve Andriamanitra ry havana. Andaontsika hideran'Andriamanitra, andaontsika aloha
melohan'ny zavatra rehetra no hira anankiray ao anatin'ny tiry ity areo afaka mijovavolombelona inona ny zavatra mba ataon'Andriamanitra aminareo za androany ijovavolombelonareo nisy tamin'ny maraina zany ahako dia tena somary savorivory kely ny saika satria misy zavatra tokony ataoko maromaro. Ahoana ho azy Jesosy ny andaminako an'ity programme ity, ahoana ho azy Jesosy ny andaminako an'ity fiainana ity tena mila anao, alleloia. Fa zao azy Jesosy hijanona kely aloha za ako mipetraka eto dia oka anao andahatra satria zavatra samy tokony ataoko daholo, tokony andeha ho any amin'ny ankavanana dia tokony atao any amin'ny ankavia, ka ankavanana ny ataoko aloha sa ny ankavia, inona ny zavatra ataoko, mila fanamasina torosaina ho azy Jesosy. Dia inona fa tsy misy zavatra misy zavatra manosika anao mandeha any amin'ny ankavia dia natao ny ankavia dia lasa dia tonga tany amin'ny ankavanana any, lamina ny programme. Fa n'Andriamanitra ny voninahitra fa aly afaka nanatrika ny fetin'ny zanako tany am-pianarana, tena feno fifaliana dia tena tsapaka ny tahian'Andriamanitra ny fiainako. Fa n'Andriamanitra ny voninahitra, nafinaritra ny journéako androany. Izy Jehovah Andriamanitra mihitsy ny nanome tanana ankavanana ny tantana ary tsy mba natahotra androany namakivaky an'ity tontolo andro ity fa fantatro fa misy Andriamanitra miara-mandeha amiko. Inona ary ny ianao? Fa mialohan'izay aloha, alleloia, androany moa fotoana malalaka dia izao ny ataontsika, hanao hira anankiray tsika. Za tsy hifidy an'ilay hira, mampionina koa tsy nangatahako hira satria hoe androany fotoana malalaka reo raha lasana bavy reo, alleloia, reo no manindry izy reo no angatahako amin'ny hira androany. Inona ary ny hira tianareo atao? Izay manoratra hira voalohany indrindra eo no alefatsika. Raha ohatra moa olona efa eto ianao indrindra amin'ny groupe izay maharesy ianao manoratra nefa ao aoriananao misy olona vahiny mbola tsy nangataka teto mihitsy dia izany olona vahiny zany no metsika manaja vahintsika androany. Fa raha ohatra moa saminareo ihany Jim Praise loharaniko izy razana Sylvie, ny taorianany moa hatramin'ny farana ambinitso makirinina, taorianany koa vita sedra itody raoloso dia mazava ho azy fa razana Sylvie no ataontsika satria efa samy eto daholo ihany nareo, alleloia. Mety aminareo izay ny ataontsika dia elaela marina tsika sy nanao an'izay loharano izay fa misaotra ny ranabavy Sylvie tsika nanome antsika an'izay hira izay. Daholo izay no ataontsika dao izay no tediavintsika dia marina mihitsy zany fa amin'izao andro sabata zao mila misotro rano tsika. Tena namakivaky tontolo herinandro tena mety nandalo tany hevitra ianao fa za miteny anao hoe misaoran'Andriamanitra ianao tonga eto, misaoran'Andriamanitra ianao tonga soamantsara eto. Fa raha tonga eto ianao dia tonga eto mena rano, mena loharano velona dia Jesosy mihitsy ny loharano miboboka ao anatinao ataontsika izany izy zany milohany andraisantsika ny ten'Andriamanitra ao anatin'ity ity zany anao sady manoratra fijonavavolombelona no maka toerana tsara dia maka baiboly fa hiditra amin'ny ten'Andriamanitra izay hoentin'ny ranabavitsika sariana isika ao aorianan'ity hira ity. Meno finaritra daholo ary isika rehetrarehetra. Tahiny Jesosy. Yeah.
Ao fazavana se sociou ai tu Batakan kanau kukiyo Banaimas Itwana siya Bilanyas kumau Ikas kay marapagyan Baru kianau Yarawai Lifavinyau Tatananau Tatsaganau Yaradicau Baru kianau Yarawai Lifavinyau Tatananau Tatsaganau Tutinau Halleluja. Tsy ao marina nga raha latojo ohatrany tsy nigika mihitsy raha latojo androany tao anatin'izay iry zay refany dia anisan'ny nankafian'izay iry zay izy. Halleluja. Ohatrany tsy ao marina raha latojo raha tsy mahazatra mahita ny raha latojo tsy ao zany. Halleluja. Tahiny tompontsika rehetrarehetra misaotra ny ranambavy Sylvie tao anatin'ny hira iny a. Misaotra ny rarany asina tamin'ny vavaka fanombohana fa tena mamy a sady natsiro a ny vavaka fanombohana. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ndao antsika maky fizona vavolombelona. Halleluja. Ozy izy Linano ny teny voalohany ndry mahafinaritra pastera nakasika anaty teny Lina ty. Ny anay a dia raha pitso ny fetin'ny any am-pianarana fa za tsy hanatrika toy ny mahazatra fa eo amin'ny Jehova koa. Halleluja. Mahafinaritra izy. Ty hoe Marie Magdalena any nataonao aiza ny tompoko. Halleluja. Tompoko. Tsy tomponareo fa tompoko izy Marie Magdalena. Jehova koa izy Lina. Mahafinaritra be. Makasika be izay teny kely izay fotsiny a eo amin'ny Jehova koa izy ndry mahirezanao ahita eo amin'ny Jehova anao tokoa anie anao dia tahin'ny Jehova anao. Tena avy amin'ny tanan'ny Jehova anao avokoa ny zavatra voakany rapitso ho anao dia handray be dia be anao. Halleluja. Mafoy zavatra tsika ho an'Andriamanitra, Andriamanitra koa afoy ho antsika. Rehefa mafoy tsika hoe tsy mora angeravana izany hoe indrindra tsika ho antsika ty andafo izany a hoe mafoy andro anankiray tsy hanao ninninona. Za zao rehavana dia raha tsy tandrana sabata misy zavatra tena ngeza-be ataoko rapitso fa tsy vitako izany
andalo herinandro tsy ny farana tamin'ny fiarahako amin'Andriamanitra zany ka tsy atompoko amin'ny fiarahana aminy koa zany nge ny sabaty sady fanaterantsika zay rehetrarehetra navesatra tamintsika no andraisantsika indray ny apinga sy ny fiadiana rehetra etrehantsika ny herinandro avao zany nge ny sabaty ao amin'ny sabaty atao ny anaovana zany zay maharary anao zay maharatra taminao nandritra herinandro tsabonina amin'ny balsame tsara karazana ao anatin'io iaingo eo koa ianao miondrika anao tonga eo reraka ianao tonga eo fa mitraky ianao 100% batterie raha pitso arivo ohatr'izao tsika avy manao sabata plein réservoir alleluia hiarika herinandro avao gaga io olana sy problème sy fiainana mafy io mahitanao amin'ny herinandro io izy ty olona ito zao tsy mety reraka zany mihitsy ka manovo hery isa-tsabaty mandray amin'le loharano velona isa-tsabaty mikasika le seza fiandrianana alleluia isa-tsabaty mandray hery mandray fahasoavana tahitokontsika rehetrarehetra iza mbola sy narabaiko sady maky rikaraka France tahiny Jesosy rodiny Maria Koety ozy izy itody anao tsy satria n'Andriamanitra mihitsy anio fa tena ny savorovorony saina tamin'ny ankonako dia natoky an' Jesosy fa iasy izy alleluia amen tsara zany Gilda Koety mampionina France Someva France Kodanela Belgique mampionina alleluia mpanjaka mandrakizay nambintsy makirinina alleluia dia niany Jesosy fa ampaherezany fanamasina foana amin'izay rehetra mandalo na ny mora na ny sarotra amen alleluia sotra makirinina dia reny Jesosy malala izy someva vita somatsara ny enemana sady hiditra sabata fafinaretana alleluia amen tsara ny tompo sandolan'i Jesosy mahanitra ny sabaty io ireo mankasitraka ny Sylvie koa izy nanotranira tsy ao mihitsy ny tojo hoe Père ça va sotra n'Andriamanitra afa-panadinina ny zanako alleluia fahalobea direct Jesosy tamin'ny famindrapony alleluia félicitation dia ho lasa ambony hiakatra trany any entin'Andriamanitra hiakatra eny ambonin'ny tendrombohitra araratany eny zanakao ho hiakatra foana ho tongava amin'ny ambony indrindra alleluia ozy izy lina hoe alleluia sotra n'Andriamanitra lehibe fa dia nahenany ny hafanana androany tsy nahamaika mpazaka tsara alleluia vita somatsara ihany koa ny 3 semaines de stage lahevo no ny fitantanany manokana nandeha tsara ny asa mandraraha rehetra niditra nandritra ny herinandro sotra Jesosy malalo voninahitra ho azy rerany amen ozy lina misaotra lina ny anamahenso Italia makazitraka tsisy isorana lina Kodanela ozy izy Kodanela hoe alleluia fijonava volombelona dia mbola nisorako an' Jehova ny fahatongavako eto isan'andro ary mbola arovan'Andriamanitra mandritry ny herinandro teo foanao Jehova voninahitro n'Andriamanitra rerany dia raiko mandrakariva izy alleluia amen alleluia Maria Hortensine alleluia voninahitro n'Andriamanitra misaotra Jesosy fa lamina tontolo androko androany saotra n'Andriamanitra sika Maria Hortensine ozy Rodriguez avy any Arabie Saoudite hoe dia reny Jesosy nytatana sy ny vimbony ary niarina nandritra ny enemana iny misaotra an' Jesosy fa mbola velonaina isika mianakavy natrahatra n'izao sabata masina fitsara zao sady mbola afaka manaraka vavaka fiambinana an'io alleluia amen sotra Rodriguez ozy marinaty anay dia reny Jesosy fa nilamina tontolo andro arabaina isika rehetra nahatratra ny sabata arabaina koa marinaty anay any Canada ozy izy ny Charline hoe direct Jesosy malala fa nahatratra zao sabata zao ary misaotra azy izay mianakavy kely tamin'ny tantanan'ny fiainanay sy narovany ny ainay dia namifiry be azy ny ririnina eto an-tanà amin'izao alleluia maherezynareo amin'ny ririnina fa ty aminay indray mitsy fa madika eo misy fotoana zay le mangatsika be iny rehefa volana décembre sy janvier nareo mamay be mihitsy zao ndray zao zay tena mamay be araka ny tendrina sy marinidina kely ho avy koa ny orana mora pitso dia efa mba tsy dia isy hafarana be tsony nefa za aloha zany dia mbola miteny aloha ihany mbola isy ihany le hafarana satria fotoana fo ihany ananan'io alleluia modile alleluia voninahitra n'Andriamanitra ozy izy ama fa vita somatsara ny herinandro feno fahasalamana fifaliana fitahiana alleluia natratra zao sabata masina izao indray misaotra Jesosy fa mbola feno etaeta ny tandrina sy tianao foana iamindry mahafinaritra be zany
tena marina zany tena tokony isy hoe mbola ao ihany le etaeta androany na etaeta tamin'ny heriny mbola eo ihany le etaeta androany zava-dehibe zany ama misy fanafody zay fixateur mihinana ino calcium foana aloha fa lasa foana le calcium tsy maintsy mihinana le fixateur dia tsika koa mba mihinana le fixateur amin'ny fanahy masina iny indro mitahiry atsika tsy mety mialo nisy fotoana nisy zatra natezitra sy natoana fotsika tamin'ny anema iny fa eo foana ny fanahy masina mampionona sy manadio ny fotsika alleloia dia mbola tafajoro indray tsika misy zatra mety nandisy fanantenana fa tonga ny fanahy masina mampahery mana hoe mbola tsy tamin'iny ny fotoana alleloia na hoe tsy mety aminao io dia io tsika mbola entondray misy ina iro andray natapakevitra tsy hivavaka so satria nangataka zavatra tamin'Andriamanitra dia tsy nahazo fa ianao zao inona zao ny azonao dia inona ny tsy azonao tsy mifanitsa ve ny azonao sy ny tsy azonao fa io ianao mbola tsy nandiso impact tamin'ny fitiavanao an'Andriamanitra zany ary tsara be mihitsy zany satria zany atao hoe matoky an'Andriamanitra manaiky ny fitantanany halleloia misaotra berta misaotra ny Jehovah nome famindrapo vita daholo izay natao rehetra androany misaotra Jesosy tamin'ny fandarana fa misy fandarana zay androany izy azasika patitsy halleloia misaotra n'Andriamanitra zay koa izy rodina voninahitra n'Andriamanitra fa nafiratra tontolo andro androany ary efa hiatrika sabata zao ohatra misy fifaliana be atao anaty misaotra Jesosy main afiditra anatinareo fitiavana le andro sabata halleloia tena misaotra n'Andriamanitra lehibe izy lina niariny an'ny vadiko maly fa raha mety tokony ho izy no nanao ilay asa dia patron be no nanao azy zany fa tena niaran-doza ilay olona amin'ilay asa fa tsy ampiasa dia naratra mafy izy tataka ny andriny tena narovany tamin'ny loza sy ny rovo rehetra zay dia ilaina Jesosy malala halleloia tsara ny fiavan'Andriamanitra tsy nampiarana andeha tany ny vadinao satria raha doza zay nanao an'iny tsara minoan Jesosy Kristy tompo dia vonjeny ianao sy ny ankonanao halleloia raha ianao no mivavaka dia mivavaha foana fa tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny ankonanao zany satria mamy satria tianao ireo halleloia koa dany halleloia mankasitraka indrindra raha nadahy asina tamin'ny mivavaka mambe Jesosy hamaly fitianao halleloia amen misaotra antsika rehetrarehetra tahiny tompontsika mianakavy ndao atsika hiditra amin'ny vavaka hiditra amin'ny toroteny azafady hiditra amin'ny toroteny ary tsika miaraka amin'ny ranabavitsika sarindra rahingo afa Madagasikara izy itsoantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra zao dia ampandrosotsika izy dia vita moa ny toroteniny dia velona atao mirabelatra ny toroteny tahiny tompo ranabavy sarindra anao ny fitenenana Sotra pastera na amin'ny fitenenana fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsiraray avy dia tahin'i Jesosy ihany koa pastera vady fifaliana lehibe ho andray ry havana ny fampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra foy izay hitantsika ao amin'ny filazantsara Luka toko 4:1-telopolo ka hatramin'ny 20 zany izay vakotoiza manao hoe ary noho nitsangana niala tao amin'ny sinagogy Jesosy dia niditra tao amin'ny tranon'i Simona ary azo mitaza mafy ny rafozam-bavin'i Simona ary izy ireo nangataka taminy hahasitrana azy dia nitsangana teo akaikiny izy ka no teneniny mafy ny tazo dia niala tamin'ny ravehivavy izany ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo ary raha niletika ny masoandro ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy ary dia nametrahany tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka ahasitrana azy alleloia ny soramandry eto ambony ny nanasitrana Jesosy ny rafozam-bavin'ny Petera sy ny olona maro koa teto ny havana rehefa niantrano tao amin'ny Simona i Jesosy dia nangataka tamin'ny Jesosy i Simona ry zareo mba hasitrana ny rafozam-baviny izay azo mitazo mafy zary havana rehefa nisy fotoana efa voantazo tsy haiko hoe mafy sa mora fa tena hitako kosa aloha hoe tena mafy tamiko ilay izy satria za mamay be
le fomba fiseho an'ilay izy dia rehefa mamay be ianao dia mangorongorana be ny vatanao. Ianao mamay be nefa mangatsiaka mangovotra be. Nefa ny vatanao rehefa kasihana mamay be. Tena hoe reraka be mihitsy ary tena misy hery miala zany anaty amiko any. Tena tsapako hoe vanontolo akoramanontolo tena hitako hoe tena reraka mangosongotsika be daholo, tena mangorongorana be daholo na ny tena akoramanontolo. Tena hitako hoe tena mafy tamiko ilay izy. Ka teto nefa ny Rafozambava Simona voankazo mafy. Dia nangataka ny Jesosy isy hanasitrana azy. Dia tenenin' Jesosy mafy, no tenenin' Jesosy mafy ny tazo hoe miala. Dia niala tamin'ny ravehivavy izany. Ka rehefa sitra ny ravehivavy dia nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Haleloia. Amin'izao fotoana izao ianao amin'izao fotoana izao ianao raha sendra amin'ny aretina, ninonino aretina mahazo anao amin'izao vanim-potoana antsika izao mantsy ry havana dia maro ny olona maty ny aretina. Tena hoe miady mafy amin'ny aretina izay vao maty. Misy ny olona tena hoe miady eo am-pialan'aina mihitsy ny amin'ny aretina satria amin'izao vanim-potoana antsika izao maro loatra ilay karazana aretina izay misy eto amintsika. Ny ankabetsahan'olona izany dia maty ny aretina daholo. Ka amin'izao ianao ozy ianao hoe za tena tia aretiko tia fa tena tsy hitan'ny dokotera intsony, tsy hiram-panafody intsony, hafaneny nandeha tatsy nandeha teroa, nitady vahaolana tena hoe lany hatramin'ny fananana ny tadiavana vahaolana, ahasitranana nefa ianao tsy mety sitrana, tsisy vahaolana intsony. Efa hafanenina ny dokotera hoe izany dokotera hoe tsisy fanafody intsony ty aretinao ty. Mety ianao hoe marary amin'izao fotoana izao voan'ny AVC ianao amin'izao fotoana izao. Mety ianao hoe voan'ny tazo vony ianao amin'izao fotoana izao. Mety ianao hoe voan'ny tazo ihany koa ianao. Mety ianao hoe tapaka lalan-drano amin'izao fotoana izao. Mety ianao hoe voan'ny cancer amin'izao fotoana izao na akoatran'ny aretina maro tsy voatanisako. Dia za te hampaheranao mangatahana amin'i Jesosy dia hanasitrana anao izy. Tahaka ny nanasitranana ny Rafozambava Simona nangataka tamin'izy dia noteneny mafy ny tazo miala dia niala tamin'ny ravehivavy. Ka ianao nangataka amin'i Jesosy ianao amin'izao fotoana izao ka nitenenin' Jesosy aminao hoe miala ny aretina, tsy voatery aretina na problème izany na inona olana metraka eo aminao ka tenenin' Jesosy hoe miala aminao izany, eta mavesatra anao io miala aminao dia miala tamin'ny tahaka ny ravehivavy niala tamin'ny ravehivavy izy izany. Aleloia. Ninonina izany angatahanao amin'i Jesosy dia ho azonao izany rehefa mangataka aminy ianao. Jesosy koa tsy hoe zasenao ihany no sitraniny raha sendra ny aretina ianao na miatrikolana ianao na miatrikady mafy ianao tsy zasenao ihany fa teto koa soratra masina dia laza hoe izay narary ozy izy na narary tamin'ny aretina samihafa ohatran'ny tsy voatanisako teo izay nanana aretina maro samihafa ozy dia nitondra azy teo aminy. Rehefa hoentinao amin'i Jesosy io aretinao io, olanao io dia ny Jesosy no manafaka an'io, ny Jesosy no manala an'io. Tsy voatery hoe zasenao ihany fa olona maro. Dikan'izany Jesosy tsy mifidy n'iza izany fa rehefa manantona anazy ianao rehefa mandray azy ianao rehefa hoentinao aminy aretinao hoe ty Jesosy dia raisiny ianao ary hositraniny ianao tahaka ilay nanasitranany an'ilay boka folo lahy. Rehefa midiovy ilay boka folo lahy dia sitrana tahaka ny nanasitranany an'ilay lehilahy
narary nandritra ny 30 taona teo amin'ny farihan'ny Betesda dia tena hoe sitrana rahalehilahy. Aleloia. Maro ny fahagagana efa vitan'i Jesosy maika izay ianao ve ahoana moa tsy ho hain'i Jesosy ny asitrana anao, ahoana moa tsy ho vitan'i Jesosy ny anafakanao amin'ny olonao mafy atrehanao io. Sary havana dia mankahery antsika androany raiso Jesosy, raiso ho eto aminy dia mangata aminy dia ho sitrana ianao, ho afaka ny olonao ary tena hoe hiasa eo aminao izy hoe raiso ety Jesosy na ho fanatitra velona eo anatrehanao dia hozy Jesosy hoe ianao tompo sy mpamonjy ny fiainako ianao dia hozy Jesosy hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Ary Jesosy tsy anarantsika tsirairay hafa izay manatona azy ka mino fa izy no Kristy, zanak'Andriamanitra, izy no fiainana, ao aminy no azahoantsika famonjena, ao aminy azahoantsika fanasitranana ny inona rehetra dia ho azonao izany. Aleloia. Amen. Aleloia. Makasitraka be dia be raha nambavy sarindra raingo Andriamanitra manankiray pasoavana mamaly fitianao dia mitombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany anenao izay aloha dia faly be mihitsy ny maheno an'ilay toriteny ary faly be koa mahita anao mandray anjara aminao asan'Andriamanitra dia hita hoe ampiasain'Andriamanitra tokoa. Misaotra indrindra dia maherezatra ny hatrany dia ny tanan'Andriamanitra ny amaly ianao, amaly fity. Fa raha izay moa ny amaly tsy misy nina mba vitanay afa-tsy ny fisaorana, fa raha Andriamanitra kosa ny amaly ianao dia hatramin'ny taranako afara mandimby. Aleloia. Dia ho tsarovan'Andriamanitra tamin'ny tiasan'Andriamanitra izay nataonao androany. Dia misaotra na rehetrarehetra ihany koa mankasitraka azy fa ny fankasitrahana izay ataonareo ange ry havana tena mahatonga an'ireo olon'ireo mahery dia mahatonga an'izy ireo mbola mandroso foana dia mbola tsy kivy dia amin'ny afaka ray volana sy tapany indray hono. Izany hoe izao aloha filazan-draharaha fa tsika aloha dia efa fantatrareo fa amin'ny zoma 12 juillet tsika no misy fandarana farany aloha dia mandeha miala sasatra kely ray volana ny fandarana. Ray volana izy amin'ity satria taloha 2 herinandro tsika no rahabe-indrindra dia 20 jours fa amin'ity kosa ray volana pilina mihitsy no tsy maintsy adana iala sasatra satria ao anatin'izay koa mbola misy adidy tsy maintsy ho tanterahana. Dia fantatsika fa tsika dia iontsika any amin'ny mariazy ny zanaky ranabavy Rozimina amin'ny 20 juillet any Bordeaux. Aleloia. Dia ao anatiny daholo izany rehetrarehetra izany. Dia any moa izay dia any dia mitohy dia mitohy ny dia dia izay mandeha manatotosa ny filatsasatra kely ny menakavy kely dia rasika omeko daty nareo raha omena daty nareo efa lazaiko teto ihany moa izay daty izay efa ho teneniko ihany amin'ny zoma. Izany hoe amin'ity izany tsika dia io semaine manaraka io dia ny semaine amin'ny tapabolana androany izany tsika aloha no misy fandarana farany dia ao aorianan'izay any amin'ny 7 volana Aogositra any tsika no mitohy misy fandarana indray. Ny fotoanan'ny fotoam-bavaka sabata moa dia misy foana isan-kerinandro fa ny vavaka fiambenana no misy fiatoana kely. Ny akira teo koa mandeha foana fa ny fandarana vavaka fiambenana ihany izany no misy fiatoana. Ao aorianan'izay tsika efa miandrandra sady rehefa miverina tsika ny amin'ny volana Août dia efa miandrandra sady indray tsika
ny aktivité antsika voalohany a dia ny fifadikanana 3 andro izay ho ataontsika mialohan'ny fidiran'ny mpianatra. Dia zao sady ianareo dia afaka omena daty a ny 30 a 31 ary ny 1er septembre isika dia manao fifadikanana 3 andro hitsinjovantsika ny taom-pianarana sy ny taom-piasana na amin'ny asa ranofo na amin'ny asan'Andriamanitra izay ho ataontsika hiditra amin'ny taom-piasana 2024-2025 indray zany tsika amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny asa nofo. Dia ametraka anatin'ny fifadikanana iny angatahantsika an'izay. Manarakarak'izay a mandritra ny septambra ray amanontolontsika dia fandarana ara-dalàna foana fa amin'ny ao anatin'izay ihany koa tsika dia hanomana ny faha-enina taona ny Akiradio. Dia efa nanome daty moa ampina tamin'iny hoe ataontsika le 4 octobre no ankalazantsika an'io fa tsy 1er octobre. 4 octobre tsika ankalazany fa zay diakona Marizao mba afaka tonga dia mandray an'izay noty zay ianao a dia afaka amin'izay voatazona tsoratra le izy. Ny 4 octobre tsika no manao ny itojo fa tonga alleloia taiza ro atojo taizy tojo na lelo atojo zay teo tamin'ny irany loharaniko ianao a na tsy aranao daholo zay teo. Dia 4 octobre tsika manao fankalazana ny faha-enina taonan'ny Akiradio. Dia azo adino moa fa tsika amin'ny 1er décembre amin'ny azafady amin'ny zoma 6 décembre hanao ny alom-bavaka fiderantaka ny fataontsika isan-taona. Alleloia. Dia rehefa tonga indray moa ny 2025 dia indray tsika afaka hitana mbola tsy tonga Jesosy a ny zoma 5 janvier indray tsika dia anatotoza ankalaza ny fahafito taonan'ny vavaka fiambenana. Samihafa mantsy ny daty nanombohan'ny vavaka fiambenana. Fandarana andramoka izao sy ny nanokafana ny Akiradio izay volana 1er octobre sy ny 1er janvier. Zay ohatrohatr'izay zany ny filazan-drarahantsika izay ho anomboka izay ho ataontsika indray ao aorianan'io. Dia tahin'ny tompo daholo a isika menakavy. Marika toko voalohany andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 730 no nitoriandrana bavintsika Sarira Raingo androany. Alleloia. Dia nanasanan'i Jesosy ny lafozam-bavin'i Petera mba amin'ny olona maro koa. Ovakiko aminaran'i Jesosy manao hoe 9 ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tany amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-tranon'ny Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Jakoba sy Jaona sy Jesosy zany a niditra tao an-tranon'ny Petera sy Andrea. Ary lafozam-bavin'i Petera Simona nandry teo nanavy ny tazo ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanantona Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka nitazony ka dia nanompo azy izy. Ary noho ny hariva ny andro ka niletika amin'ny masoandro dia nilentina tany amin'ny marary rehetra sy ny demoniaka ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangana teo anoloan'ny varavarana avokoa ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy sady namoaka demoni maro. Halleluia. Amen. Halleluia. Halleluia. Ny nentin'ny nanambavintsika moa dia ny any amin'ny Luka 4 ny azo nitondrany azy. Ny amo iny le marika no vakiko. Luka 4 andininy fa 7 ka hatramin'ny 7. Fa tsy maninona vakiko ihany koa zay. Nasan'i Jesosy ny lafozam-bavin'i Petera sy ny olona maro koa. Ary noho nitsangana niala tao amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-tranon'ny Simona ary azo nitazo mafy ny lafozam-bavin'i Simona ary izy ireo nangataka taminy hasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy ka niteneniny mafy ny tazo niala tamin'ireo vehivavy ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Alleluia. Ary raha niletika amin'ny masoandro ny olona rehetra izay manana marary tamin'ny aretina hafa dia nitondra azy teo aminy ary dia nametraka tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nanasitrana azy ary nisy demoni nivoaka tamin'ny maro ka
ka ny antso hoe ianao ny zanak'Andriamanitra nefa ndrarano ireo fa tsy navelany iteny satria nalala azy ho Kristy. Alleluia, amen. De ty le verset le novidindrana bavy Sarindry ty moa zany no tena mahalaza tsara kokoa ny satria le taria mbola misy fanazavana tokony atao fa ty ny tena mahazava azy ty atao amin'ny lioka ty. Zany zavatra nitranga nitsangana niaraka tao amin'ny sinagoga Jesosy de hiditra tao an-tranon'ny Simona niaraka tamin'izy telo lahy niaraka tamin'izy roa lahy Jakoba sy Jona. De ny andrafozam-bavin'ny Petera de tratra ny tazo mahery de ny olona rehetra nangataka hoe masitrano izy Jesosy. Zao le avana ny zavatra nitranga ity ravozam-bavin'ny Petera ity de nekinan-javatra maro tao. Jerinareo tsara fa zao ny zavatra nitranga nangataka azy tamin'ny olona rehetra tao zany nangataka hoe mba hositranony izy de nitsangana akaiky izy ka niteneniny mafy ny tazo de niala tamin'ra vehivavy zany ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy areo. Nisy adidy ngeza be ny andry an'ity ravozam-bavin'ny Petera ity ka tao ambadika tao. Mazava ho azy fa ny olona rehetra zay mihaona amin'i Jesosy de sitraniny fa nahavariana ny nanonona manokana mihitsy ny amin'ny ravozam-bavin'ny Petera ary ny ravozam-bavin'ny Petera de nitogavan'i Jesosy tao an-trano tao mihitsy. De olona rehetra reo tonga nanatona teo niletika masoana izy ny olona rehetra zay nanana marary tamin'ny aretiny afa de nitondra azy teo aminy zany hoe Jesosy zany avy tany amin'ny sinagoga de niditra tao an-tranon'ny Petera anasitrana ny ravozam-bavin'ny Petera fa ny arivan'iny ny olona nitonga teo an-tranon'ny Petera teo ambaravarana teo an-tokotany mba hositranony Jesosy. Fa maninona ary ny ravozam-bavin'ny Petera nitogavan'i Jesosy tao mihitsiny mba hositranony de tsotra ny valiny ndry avana. Ngeza be tamin'i Jesosy ny ravozam-bavin'ny Petera satria nahoana? Satria nekinany zavatra maro. Mbola be dia be ny asan'Andriamanitra miandry andry zareo. Ny olana nefa ny ravozam-bavin'ny Petera no tokony hikarakara azy ireo. Ndika le nanompo mantsy de hoe miservira any amin'ny boky teny vazaha io manao hoe miservira manao servisy miservira an'le olona manompo zany zany mikarakara sakafo manao ny nahandro mampihinana de jerenareo fa raha tsy sitrana zany io raha matoa io de nandeha nanao asan'Andriamanitra nanasitrana an'ireo olona rehetrarehetra tamin'ny anoanana ary Jesosy sy Petera. Tsy mety hozy Jesosy zany aiza izy hositranako. Alleluia. Zany hoe fantatry Jesosy fa i Petera anisan'ny olona hanao asan'Andriamanitra ary ny ravozam-bavin'ny Petera mihitsy no manompo ny olona ao anatin'ny tokantrano. Zao mantsy revana ny zavatra mahavariana tsy mba io ravozam-bavin'ny Petera io tsy mba takandry Maria Magdalena. Ry Maria Magdalena zao nisy fanaratsy lalovany Jesosy indray mandeha tonga de délivre tsy nanadino an' Jesosy mandrakizay nanaradia an' Jesosy. Raha jerentsika any amin'ny Luka toko fahatelo amby roapolo Luka toko fahatelo amby roapolo andininy fafito amby roapolo de hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary raha nitondra ny Jesosy izy de nitana lehilahy kely anankiray atao hoe Simona izay avy any an-tsaha ka nampitondra iny ny azo fijaliana araka an' Jesosy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratraka sy nitomany azy. Nisy vehivavy maro antongefa iva tsy voalaza aloha le an'le vehivavy maro fa any amin'ny marika io voalaza marika toko fahadimy amby folo efa kitsika marika 15:40 izy atao le ary reo olona reo marika 15:40 ary nisy vehivavy koa nitsindro teny lavidavitra teny ary isan'ireny Maria Magdalena, Salome, Maria reniny Jakoba
sy Josesy. Alleloia. Ny tena marina azy raha vakitsika ny Matio, mbola io teny io ihany, Matio toko 7:20, Matio toko 7:20 andininy 5:20 dia voalaza mazava fa nisy vehivavy maro ny tsiro teny lavitra teny izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galily ka nanompo azy. Isan'ireny Maria Magdalena sy Maria reniny Jakoba sy Jesosy, Josesy, ary ny reniny zanaky Zebedio. Le nanompo indray eto a, tena nanompo mihitsy, ohatran'ny hoe manompo an'Andriamanitra, manompo an'i Jesosy, tsy le miservira sakafo intsony indray io. Fa mahavariny, tsy mba ataony anaran'ny ravozam-bavin'i Petera. Nefa ireo olona rehetra manaraka ireo nahita fahasoavana tamin'i Jesosy daholo. Ny ravozam-bavin'i Petera zany a, mba nisitranona ihany, fa tsy nisy vokatra ra-panahy izay azo taminy. Ravozam-bavin'i Petera dia tahaka ny olona maro amin'izao fotoana izao. Sitrana fa tsy nisy fiantraikany tamin'ny ara-panahy. Tsy mba voalaza tao amin'ny Baiboly mihitsy dia lasa ny ravozam-bavin'i Petera nandeha nakany amin'ny sinagoga nihaino ny fampianaran'i Jesosy. Dia lasa ravozam-bavin'i Petera mba nanaraka andry Maria Magdalena sy ry Salome sy ry Maria andeha hanao asan'Andriamanitra, nanaraka an'i Jesosy teny. Tsy amin'izany izy. Tsy amin'izany izy. Tsy ny olona sitranina rehetra ngeravana ny lasa manompo an'Andriamanitra. Fa za dia teny aminao fa ny hanasitranana ny olona iny koa dia misy antony. Andriamanitra, Jesosy mahafantatra an'izay antony izay. Ny nanasitranana ny ravozam-bavin'i Petera dia ny mba hahafahany manompo ireo olona tao an-tokantrano. Nositranina mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Nodidina ny tenenana mafy ny tazo mba hahafahany mitsangana. Vao nitsangana izy dia zao dia nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Lamina tao an-tanàna. Ahoana moa rehefa neny no marary ao an-trano? Mba manahoana moa izany neny? Tsy haiko aloha ny aminareo fa za zany dia miteny mihitsy raha samy tsy maintsy harary alao dadany marary. Fa le dada marary dada ohatran'ny efa marary foana izy tsy dia manao zavatra firy ao an-trano. Fa le neny marary aloha tena mifona an'i Jesosy. Tena zava-volombelona izany. Fa raha samy tsy maintsy hisy harary alao izany marary. Fa le neny marary tsisy manompo ato an-trano. Inona moa le manompo? Tsy ampy fikarakarana ato an-trano. Ravana. Fantatry Jesosy fa mila karakarainy Petera. Fantatry Jesosy fa mbola kelikely asan'Andriamanitra atao hoe nanomboka atao dia olona be dia be ny tonga ravany. Nametrahan-tanana tsirairay nalefa ny délivrance. Olona noana ve hanao an'izany? Tsy maintsy sitrano ny ravozam-bavin'i Petera. Ary za miteny anao androany fa misy olona ny ambadimbadika any, tsy olona avy hanompo an'Andriamanitra. Ny patron anareo ireo tsy avy hanompo an'Andriamanitra fa tahin'ny tompo ireo. Satria maninona? Mba hahafahany manompo anareo. Raha ny patron anareo nge maninona tsy hanasa nge nareo e. Raha ny patron antsika ny maninona tsy hanasa tsika ry havana malala. Za miasa amina ny orinasa isako. Orinasa frantsay, reharehan'ny frantsay zany. Reharehan'ny fanjakana frantsay zany. Fa zao ny olona nahita tamin'ny gazety angambonareo na nahita tamin'ny vaovao fa ny orinasa anay io asako fa tsy orinasa anay. Ny orinasa isako dia nandalo izy no partenaire officiel ny Jeux Olympiques izay ho atao afaka 10 andro, 10 andro. Fa nefa nandalo olana ara-bola ngezabe izy tao ao. Tany amin'ny nanomboka tamin'ny volana novambra tany. Tena nandalo olana ara-bola ngezabe mihitsy. Ary nalaza mihitsy fa hikapo ny orinasa io. Dia tsy sendra tapahoana eny amin'olona eny amin'ny partenaire anay eny dia izao foana teny hoe ahoana hidy ny fiasanareo io? Dia za hoe tsy midy io. Maninona iny tsy midy? Satria za zany aminareo tsy ho anasa. Dia
dia mezan'ny olona rangamba raha zany no tenenany olo hoe zerinao kely io ve sy petera kely io ve sitranona ny rafozany satria tiany Jesosy petera, tiany Jesosy petera isy voatohana tsara ozy hoe tsy miala tsy fahita zany io sosiete sako satria za ao. Alleluia. Tahin'ny tompo io satria za ao. Za nge miasa ao fa nge manompo anay nge manome karamako nge mikarakara anay. Alleluia. Manome sakafo anko ameny akanjo tafiko manome karamako meny eo anaty daholo na karama na tike resto na akanjo fetina teny fetina miasa tonga dia le avoleta. Alleluia. Ko nahoana io no fahita fa nahoana ny ravozam-bavy petera no ilonako eo am-pandriana ao nefa petera no mira karakaraina. Teneko anareo nisy asa zay nataoko taty an-davitra aloha dia tao anatin'io sosiete io zany dia niasa tao dia tampotampoka tsy ahoa tsy ahoana ka jiosy le patron dia jiosy io zany manany ana foana hoe za pasitera ny tsony olona azy ny namana gasy moa zany mafantatra hoe nanao pitoritory teny eto amin'ny Facebook eto misy gasy mipakita tampoka anaty depôt ara pasitera na dia ny tampoka hoe pasitera dia hainao pasitera izy dia aneniny amin'izay hoe momban'i Jesosy dia tsy zakako zany izy tampotampoka amin'ny fotoana tsy ampoizina misy zahatra kely ohatrany nampifanolana any mianaka misy nampifanolana any mianaka tao anatin'izay nefa misy io patron afaka ao anatin'io depôt mandinika anahy za moa tsy mahafantatra mandinika anahy hoe miainga maraina tonga ny hariva milamina tsara ny asa ary indray andro nisy fotoana nisy laneige be zay nirotsaka amin'izay dia be dia mihitsy tombony camion nidona tamin'izay fa za nody ny hariva tsy nikianona mihitsy ny camion dia aika io patron io fa mijerijery anahy tunisianina zay lehilahy mijery anahy dia nahampiresahana zay onary zany ozy izy mety aminahy ianao ozy izy fa onona otriny nakaramanao atsy zao any ka apiko izy izy fa via ty amiko tonga dia meko tomobile ianao entinao mody dia tonga dia tena ataoko sefo ianao ato tonga dia zao dia za koa moa vao famaly tamin'ny fanolona kely tamin'le patron Jiosy tena mety amiko zany ao ka rovina manomboka amin'ny herinandro izy izy ok zany ao dia otriny karama tsonitra ny karama ty tobily ty meko anao izy izy tonga dia io tsy mitondra tobilinao tsony atao dia véhicule anao manomboka zao zao eny aro tena tamin'le patron Jiosy zay za hoa hiala zany feo izy fa ahoana izy izy tsy mety amiko tsony za hoa hiala ay dia eny ary tsofina rano fa avy eo eniny aika olona patron ihany no nakana tena teo amin'izay izy otriny ahoana kosa izy dia natony le patron vaovao ahoana izy zao ataona mangalatra mpiaso tsy mety Jesosy izy dia le patron koa ohatra tsy lalam-botsy dia izay mimezana fotsiny dia avy eo amin'izay dia nitenen'io patron io alohan'ny alako anenenanao izy izy efa manapa-kevitra eo fantatrao ve ireo olona tsy lambotana ireo anenenanao ny ala amiko izy izy dia za hoe hitantsika hoe zany zako ngery avy na tsy manao zavatra raha tsy vangin'Andriamanitra dia miala dia mpiara-miasa tamin'ny rehetra tao amin'ny Jiosy io ny tena anaty hoe orato sao dia mba tsy mety fa maniato izy izy assuré tsara nkeo izy sérieux be mihitsy ty Jiosy ty manao zavatra ohatra tsy mety aminao lasa ny filatary fa teneniko anareo tsy amperinandro nesako tao amin'ilay anankiray nifindra tonga dia tratran'ny contrôle fiscal le patron Jiosy dia nanaonao foana fausse déclaration sy ny sisa ny ray maraina tonga dia ngejainy ny fanjakana ny camion rehetrarehetra tonga dia tsy arasa daholo ny mpiasa izy tonga dia tsy hita mandraky tiny androany mitsoaka tsy hita zinaleha mandraky tiny androany ny karaman'ireo mpiasa rehetrarehetra teo tsy alohan'ny ala voazo ny karamako vita ny rehetrarehetra nahazo contrat ina moa ty le fin de contrat iny nahazo tsara ny aradirana daholo ny teratasiko ny ala 3 andro taorianan'izay jerenareo tonga miasa ny mpiasa rehetrarehetra tsisy ninona atao tsisy camion tsisy entana tsisy ninona to dia nidy tonga dia foana le société hitanareo ny esorina na za esorin'Andriamanitra aloha tsika na tsy esorina tsika fa na dia en difficulté aza ny patron antsika
tahiny reo tsy maintsy atsangana io tsy maintsy saniny amin'ny tazo satria ianao mila tahin'Andriamanitra. Za zany tena miteny amintsika fa tamin'ny andron'i Josefa ngery havana mosary zany ngery havana tonga dia mahazo ny tany rehetra fa mahavariana Egypta sy Israely tsy dia tena hoe mifanalavitra be manahoana fa tratran'ny mosary ny tany rehetra fa Egypta ny tahin'Andriamanitra satria nahoana satria tian'Andriamanitra hoe Farao satria tian'Andriamanitra Josefa satria firenena hanompo an'i Josefa io tsy maintsy atsangana Egypta. Natanjaka be zany firenen'ny Babilôna zany na dia mpanjaka niezaka naniratsiran'Andriamanitra sy niezaka nanandra tena ho takany mpanjaka takany Andriamanitra zany Nebokadnezara nitahin'Andriamanitra ny fireneny satria maninona satria hoe no Nebokadnezara no izy efatra amin'ny rahalahy izay tian'Andriamanitra tonga tao Sadraka, Mesaka sy Abednego ary Daniel. Sitrana ny ravozam-bavin'i Petera tsy noho izy ary Jesosy tsy niandrandra ninona tamin'ny ravozam-bavin'i Petera tsy mba niaraka tamin'ireo vehivavy maro nanompo an'Andriamanitra zany ravozam-bavin'i Petera fa notahin'Andriamanitra io mba hanompo an'i Petera. Amin'ny anaran'i Jesosy rapiditsika anaty commencement eto nambavaka daholo ny patron anareo rehetrarehetra hoe tsika mbavaka ny patron anareo sy ny orinasa esanareo, halleloia. Tsy misy mihidy zany na dia misy krizy ary zao raha mbola ao koa nareo, halleloia, tsy maintsy atsangan'Andriamanitra mitazo mahery. Misy tena sosiete zao any amin'izao fotoana zao efa eo amorimory ny fahita, tady ho fahita fa jereny tojo miaro zao, jereny fahaberazana-kadapa miroborobo be ny asan'ny patron sy noho le patron nga izy andeha hanompo an'Andriamanitra. Jerena ny patron andry Ranabaviaina, ry patron andry Rodriguez, ry Bert Sava mirijarija be mandroso tsara ny businessiny satria maninona mila aloha karamany Aingodina Rodriguez ka ahoana mora ka patron tsy maroa karama tsy mety zany. Tahiny tompany antsika rehetrarehetra zany angery havana ny fitahin'Andriamanitra. Ny fitahin'Andriamanitra dia izao zay misy anao, halleloia, zay aleanao mahavariana angery havana zany hoe tany efitra dia ahitana rano ahitana vatolampy misy rano vatolampy firy maneran-tany tsy misy rano zany raha kapohana fa any amin'ny tany efitra misy vatolampy kapohana dia mamoaka loha rano miboiboika mafinaritra tsara noho reny rano kristalinina reny satria maninona tany efitra tsy maintsy misy rano satria maninona handalo hoe zanak'Israely, handalo hoe zanak'Israely. Ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra zany ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Nahoantsika no kivy iaraka amin'Andriamanitra, nahoantsika no atahotra iaraka amin'io Andriamanitsika io ry havana. Ho tahiny tompany ianareo. Ampatsahivy zay rapitso fa tena ataontsika izay hitondram-bavaka ny orinasa anareo ny patron anareo ho tahin'Andriamanitra zao. Nga ny patron anareo firy aminareo no men'olona no mahazo cadeau kely amin'ny patron, firy aminareo no mijoro amin'ireo za zany tena nomeny patron cadeau fa faly izy fa raha fadira minovana tsy mandeha mihitsy ny asany inona ny cadeau meny anareo fa tsy maintsy tahin'Andriamanitra izy satria nareo mihitsy ny tena tsasovin'Andriamanitra. Amen. Ilay zara-pahatsapana ary tsika zay ny toro-tentsika androany. Inona no zavatra nakasika anareo, inona no zavatra azonareo zaraina androany, inona ny kantoko radio akiradio efa insoratako io dia afaka miantso nareo ary afaka mizara fahatsapana 2 minitra eo raha ela dia efa afaka rehefa misy miditra ny appel. Halleluia, halleluia, amen. Zavatra tsika piditra olona izara fahatsapana. Tapaka lasa ampidirina. Amen.
Ndao raha mpidiantsika raha nabavitsika Aingolerina Rodriguez inona ary no azonao zaraina androany raha nabavy Aingolerina Rodriguez anao ny fitenenana. Anao tsy azafady aza amin'ny tena anao tsy ambarako vetina aty. Zay. Zay vao maheno fa misaotra indrindra. Anao zao fitenenana. Makasitraka indrindra pasterana amin'ny fitenenana. Dia makasitraka anareo menadata amin'ny fampianarana toriteny tena hoe mahakasika be nga zaho ny zavatra tena nakasika be anahy dia ilay hoe amin'ny fireneny Israely sy Egypta tsy fireneny dia fanalavitra fa fanakaiky ihany fa maninona no tao amin'ny tany Egyptiana ny tahin'i Jehovah tsy tratra Mosary satria ilay tao izany misy ny Joseph dia ilay hoe amin'ny Babilôna ihany koa firenena lehibe ny Babilôna tsy dia ilay hoe mpanjaka ny Nebukadnesara loatra ny tahin'Andriamanitra azy fa noho tamin'ny efa ry Sadraka sy ny Sadraka ry Abednego dia tena hoe nakasika be anazy zay pastera fa Jesosy anie ampitombo hatrany ny osonareo mianadahy zokisary indro makasitraka fa tsara be ny fampianarana. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka indrindra anao raha nabavy Aingolerina Rodriguez dia Andriamanitra manankirehepasoavana anie amaly fitianao hatrany dia mitombositra dia mitombo fahasoavana foana isan'andro. Tsika biditra olona hafa indray olona hafa manaraka indray izara-pahatsapana dia ampidirintsika indray ary raha lahatojo. Inona ary ny azonao zaraina androany ianao ny fitenenana? Jesosy tsika rehetra dia miarahaba-tsika rehetra aminaran'i Jesosy dia mankasitraka anareo mianavanta amin'ny toriteny fa mahafinaritra sady mampahery mampitombo foana. Tena nakasika an'ilay hoe misitranina ny rafozam-bavin'i Petera dia mba hafany manompo. Tsy tena hoe izy loatra sady izy tsy dia hita hoe nanompo an'Andriamanitra nanaraka an'i Jesosy tao aorianan'izay fa ilay hoe nanompo iza ny karakaran'i Jesosy sy ny Petera sy rehetrarehetra ahafahana manao san'Andriamanitra. Dia tena nakasika anako ilay hoe ny sefitsika koa noho ny amintsika dia tahian'Andriamanitra ny sefo. Aleluia, ahafahantsika miasa mandray vola sy ny sisa mety tara ny fiainantsika dia ataon'Andriamanitra ny ezaka rehetra dia mahakasika be fa tahi Jesosy tsika rehetra. Alleluia, mahakasitraka indrindra anao tandrotojo dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia misaotra amin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankirehepasoavana mahaly fitia tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Alleluia. Eny ary izay no zara-pahatsapana izy mihinatany no zara-pahatsapana. Inona ary no ataontsika izao? Ny ataontsika izao dia hienohizitsika dia hivavaka hamarana ny fandarina rehefa avy eo. Ampy aloha ngamba ny androany. Manasa anao raha tsy araka aminay anaty commencement manomboka amin'ny 6 ora sasany. 6 ora sasany hoe na amin'ny 10 farafahatarana dia efa lancena ny Zoom dia manao commencement anaty Zoom mialohan'ilay fandarana ilay live ataontsika iny mantsy izay atao anaty Zoom dia efa miaraka mivavaka sy mihira fiderana sy miankohaka ka raha mba maniry mangetahitany no dia mandefa 5 mpiantoka andefasako lien Zoom ianao rapitso. Alleluia, alleluia. Izay ary no ela. Inona ary no hira mba hitanareo mifanaraka amin'izany mifanaraka amin'izany toriteny izany. Efa nisy oatra hira nga? Mialatsiny fa be dia be ny raza connexion. Hotahina. Alleluia. Izay ny ataontsika izay. Hotahinany ZAMTF. Hozy $100 zay fa nisy nadefa hira hafa tao talohany io. Na Ry Jarasolo lehibe manaraka. Iny moa izany hirandreo Jarasolo lehibe manaraka zany.
inona zany izay manaraka azy a inona ary no izy am'ireo any tianareo e le hotahiny anao raha miditra hotahiny anao raha mivoaka ny za MTF sa le anaraka ny mba aza voahatra nabavy makrinina le irany rizarasolondehibe hoe manaraka azy zany raha misy malala aminareo dia inona ary ny tianareo irany rizarasolondehibe sa irany za MTF alleloia dia zay no ataontsika maranantsika amin'ny fotoana milohan'ny hidirantsika mivavaka alleloia dia zay milaza eo a za MTF aloha efa misy anankiray marizo efa mifidy za MTF eriana za MTF itody za MTF ay ohatra ny ho tsara le inona ary ny tianareo za MTF hotahinanao raha miditra hotahinanao raha mivoaka sa ohatra ny ho tsara ny rizarasolondehibe efa misy anankitelo aloha reo a zay tafakatra 5 voalohany no ataontsika ao anaty vote-tsika izao alleloia saotranareo mifankasitrahana dia Andriamanitra malifite anareo ihany koa iza rehefa so ny vote la vote so ny vote efa misokatra ny bureau de vote efa misokatra ny bureau de vote a efa ao daholo ny sefokotany alleloia mila moka ny valiny vonjimaika ny seni dia la tonga dia any anaty écran tsika mahita ny valiny HCC alleloia efa misy anankitelo zao za MTF fa miandry anareo anke zay miandry anareo za vao afaka andefa nisy fa tsy safidiko tsony fa safidy anareo za MTF reo daholo za MTF hoe sy hotahiny io zany no ataontsika mialatsiny aminareo zay nangataka ny hafa fa io no ataontsika satria io ny laniny be sy ny maro alleloia dia tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra dia mino aho fa nangataka ny tiritity ny hitsangana avy eo ambofandrindro misy dia andia dia hitsehana n'izany fitahin'Andriamanitra zany alleloia hotahiny anao raha miditra dia hotahiny anao raha mivoaka alleloia dia Andriamanitra ombanao amin'izay rehetra ataonao alleloia tahiny Jesosy misaotra anareo mifangataka hira dia ao ary lasa arytsika vavatsika aoriana zany izy zany Mira nakalasa mananggapin wanjiwa aku berencana jatuh sejumlah irau itu pula mira makalasa mananggapin wanjiwa aku berencana jatuh sejumlah irau itu pula kami suka janginan cawan sikit miluncurkan kita bukan ise utahin orang bidik utahin orang pun utahin aku senaran nawe utahin aku nyatera kini kibun utahin aku nana hotahiny atao patrona hoe makalasa nilibiyay ang Jehovah bigiran-biran babaduni fisalan na misarasi ifanaliita bibira makalasa nilibiyay ang Jehovah bigiran-biran babaduni fisalan na misarasi ifanaliita kami suka janginan cawan sikit
miutsangani itainchimutanise utainenauramidicutainenaurambo utainakushanananawe utaina kunyavera kinikibuna utaina nakumunana Igeran Jehovah Vakshalis, Amanda Saint Fandantu, Nilawas, Mantalazar, Saint Saint Vakanarita Tona, Tayakan Jehovah Singen, Kasama the Kariban Kyan, I know the Toloi, Ni Fandantu, ni Fasabali, ang buntong kumang Pagmitaran na kau, hindi na fawalang Rinsagat mo, nilanika Nidira, ni Fandantu, ni Fasabali, ang buntong kumang Pagmitaran na kau, hindi na fawalang Rinsagat mo Nilanika Dami suka jamia Nisawan sike Nilutangani fitain Chimutanise Utayin Nauramidi Chutayin Naurambo Utayin Nafushanan Nawe Utayin Kunyakera Kinikibuna Utayin Nakumunana Dami suka jamia Nisawan sike Nilutangani fitain Chimutanise Utayin Nauramidi Chutayin Naurambo Utayin Nafushanan Nawe Utayin Kunyakera Kinikibuna Utayin Nakumunana Utayin Nakumunana Man, Jesosy manalo. Misotranao tokoa zay Jesosy ny amin'izany teninao anio zany. Misotranao zay Andriamanitra satria tena tahinao tokoa zay. Dia mazava aminay ankehitriny Andriamanitra fa maninona tsy mety fahita ny sosiete izay esahanay. Fa maninona no miroborobo ny asan'ny patron anay. Voavaly androany fa naninona no nisitranina aingana ndrafozam-bavy Petera. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitsaboanao anay. Misaotra ny amin'ny fitsinjovanao an'ireto mpanomponao. Fa fahery zay no maty mosary. Raha efa nidy efa ela koa ny sosieteny esahanay Andriamanitra. Mety marehare mihitsy amin'izao fotoana izao rehefa namalala ny patron antsika ireny hoe zana tsy mivavaka aza dia mety ny ataoko. Tsy fantany fa misy zanak'Andriamanitra tsinjovina ao anatin'io sosiete io. Tsisy nikarakara ny olona rehetra tao amin'ny Petera. Tsisy nikarakara na dia Jesosy aza. Raha mbola narary teo foana ny ravozam-bavy Petera. Fa nisitranina aingana mba hanompo haleloia. Misaotra Jesosy manana. Da hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ireo asantsika. Da hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny mahaela velona ny patron antsika sy ny salama tsara ireo patron antsika ireo. Fa ireo no mamelona antsika. Ireo no ataon'Andriamanitra fitaovana hamelomana antsika ry havana manana. Misaotra Jesosy. Dia raha laza saotra anao ary io Jesosy ty toroteny androany ity mba tsisy ho latsaka an-dalana. Mahotahina fa tena hoe tsy ho avoakitsaingiko ny vorona-piaza na dia litera ray aza na dia litera ray aza Jesosy. Fa amoa avy zato eny arivo tsy manapataperana anatinay dia ho vokatra. Hitondra vokatra hatrany an-trany. Misaotra Jesosy mararo. Dia raha laza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay ihany. Dia tsy voalazako ianao mahalala ny masoa dia mihoatra anao izay maneritreretiko ianao anao andateraka an'izany amin'irety mpanomponao izay tonga teto reto Jesosy. Ianao any hamaly fitia azy ireo ary ianao ny hita fiainan'izy ireo. Misaotra Jesosy io. Halleluia. Amen. Tapandrosikana ny mpavintsika
tena Rakotarizaka hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Hanao ny fitenena. Mankasitraka apôstely amin'ny fitenena. Toy Jesosy daholo antsika rehetra iara hivavaka azy. Rehefa Andriamanitra ary misaotra anao izany. Sotranao tompoko mahalala fa voaraina ohatra. Voaray ary tena esina mporo-tsaina atao amin'ny fanasitranana tompo. Rehefa manananao tokoa izay rehefa Andriamanitra, rehefa manananao, manana ny zanako dia amin'ny alalana, amin'ny fahamarinana izay eratsanao azy tsara izy, izy manasitrana ny rehetra Andriamanitra avy amin'izany fandray masina. Tena manasitrana tokoa rehefa Andriamanitra rehefa miaiky ny teniny sy ny fahamarinana. Betsaka ny olona rehefa Andriamanitra ny teny hoe mifanahy masina, ny teny masina fahamarinana tsy mahasitrana fa mbola mila dokotera foana. Mety Andresy Jesosy ianao manao izao rehetra izao, ianao manana tena zany hoe fitiavana mpitahiry, tena efa asitrana. Jesosy vokan'ny olona mba hatrapa amin'izany datika voatahiry sy tena ahay an'izany andray tena hoe zany ahasitrana amin'ny Jesosy hainao lalina sy famorena. Mandrakizay avy aminao tena mpasitrana Jesosy, avy aminao tena fitiavana tena maharitra mandrakizay. Saotra tomponao izany teninao masina tena mahafinaritra Jesosy, tena hoe manasitrana ilay tokoa ary sambatra izay manana Jesosy. Misaotra anao izay izany fitiavana izany Jesosy. Jesosy izao koa dia mangataka ny anarana fantatrao izany fahalalana tena hoe mahantra Jesosy. Noho tsy fieritreritana, noho fitiavan-tena, ho ihany vavaka maro ny rehetrarehetra Jesosy. Ohatran'ny atao hoe fahazarana fotsiny afaka ny rehetrarehetra Jesosy. Ny fijejoana rehetrarehetra ohatran'ny hoe mandeha any am-piaina. Alao toy izany rahalahy tojo ny vavaka fohy sisa vavaka ho an'ny firenena azafady. Toy vavaka antsika Jesosy manano, ianao Jesosy nijery manokana ny firenena Jesosy tena hoe mila anao Jesosy osa Jesosy mila ny tananao mahery Jesosy ampitsangana ny firenena io Jesosy malano. Tena hoe ianao ny asa feno Jesosy mangataka ny hoe ianao ny hamindra fo amin'ny firenena io Jesosy malano. Masonao mahery ny mitsinjo anazy tena hoe ampitsangana Jesosy malana mba ho fitahiana Jesosy fa tena hoe ho tonga tokoa ireo olona ireo da hanompo anao ny Jesosy. Ianao tena ampitrisaka anazy Jesosy, ianao ny anolo-tsaina anazy Jesosy, ny fanahinao masina nilatsaka ao am-pody ny sainy ny fanahy. Tena hoe ampiova fo ianao Jesosy fa ianao ihany mahavita an'izany. Tena mba hitraka Jesosy ny firenenay, mila anao Jesosy ny firenenay. Tena tsy mahavita irery fa ianao irery, tsy mahavita tena io Jesosy fa ianany tena hoe mba hifo ara-panahy mba tena hisy fifahazam-panahy raha hanorana farany Jesosy, raha hanora-pitahiana farany mba hirotsaka amin'ny firenena io Jesosy malala. Mahaminaina io Jesosy ary tsy kivy anay isan'andro sonandro mitondra vavaka an'io Jesosy fa ho avy ny fotoana misy fifahazam-panahy Madagasikara. Amen. Dia misaotra Jesosy malala, voninahitra teo anao, misandrahakana teo anao tena tiana ianao Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anazy menadatsika atao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena sy izay vavaka famaranana izay misaotra ny ranavavitiana Rakotarizaka dia misaotra ny rahalatojo ihany koa namarana azy dia misaotra ny ranavavitsika sarindra izay nitondra ny toriteny sy rahalany asina nitondra vavaka fanombohana. Misaotra ny rehetra ihany koa tonga niaraka tamin'ilay teto fa raha tsy tetinao re dia mangindina fotsiny teto izay dia Andriamanitra maly fitetsika tsirairay avy.
raha mbola tsika amin'ny roalanitra tsika tahiny tompo venana somatsara daholo tsika rehetra dia eo anetindray tsika raha pitso maraina amin'ny valo ory tsika dia efa meo aneto ao anatin'ny fandarina irahana amin'ny rahalahy toto sy rahalahy jonatana dia ny commencement akila sy famotinana ny toriteny samy tahiny tompo daholo dia mahereza daholo tsika akiradio point radio 1 ahafahana mbola mihaino nonjapeo akiradio dia mandeha foana andro manalina ary misy totensaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo arivo samy tahiny tompo daholo amen